fandaharana vaovao nampitondraina ny lohateny hoe isika mahafantatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra no arahantsika eto amin'ny fahitalavitra ma-TV isaky ny alakamisy amin'ny 5 sasany maraina. Natao indrindra moa ity fandaharana ity andalinana ny soratra masina sy ampifandraisana ihany koa ny fiainana iainan'ny kristianina isan'andro ka ahafahany mampiatra izany eo amin'ny fiainany. Ny antsipiriny ity fandaharana vaovao ity ary ndao arahantsika. Andreto zahay mirahalahy manoloanantsika fikambanana tarika anankiray mitory ny filazantsara mitondra ny lohateny hoe isika mahafantatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Zany fandaharana zany dia natao indrindrandrindra mba hahatonga atsika isan'ny tokantrano isam-baravarana isaky ny sokajiny mba ahafantatra ny tenin'Andriamanitra ka tsy mijanona eo mahafantatra ihany fa miaina sy mivelona zany tenin'Andriamanitra zany. Zavatra efa tsisy tsony mantsy ankehitriny ny hoe miaraka anankiroa izy ireo sady mahalala no miaina azy. Mety misy ihany ny hoe fantatra fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa tsy ampiarina eo fiainana. Fa ity fandaharana isika mahafantatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra ity dia natao indrindrandrindra mba ahafahana mampiatra hoe ohatrany ahoana moa ny tena mba hivelomantsika ampiaratsika andavanandro mihitsy ny soratra masina. Tsy hoe ny fivavahana dia zava-panahy any ambony any fa rehefa atao ny iainana azy andavanandro dia ohatrany tsy hita ary tsy indraindray tsika ohatrany hoe na ny iteny fa mpivavaka ohatra tsatsika amin'ny andavanandro satria ohatrany hoe zavatra misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny fivavahana. Zahay mirahalahy eto zany dia mitondra an'izay toe-javatra zay hoe oka mba iainana amin'ny fiainana andavanandro eny ambony fandriana ao any ampianarana any ampiasana na matory na mandeha na eny andalana dia miaina ny tenin'Andriamanitra misakafo ny tenin'Andriamanitra tsy hoe any am-piangonana vao mivavaka fa rehefa ety fiarahamonina dia afena le mahampivavaka. Fa zay indrindra zany ty fandaharana ity. Io zany namana Tsilavo ina no azo ambara toy n'izay. Manasanao ary zany isaka alakamisy amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 maraina no isehon'ity fandaharana ity eto amin'ny télévision ma-TV. Amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 maraina sambatra zay mamaky sy miain'ny tenin'ny soratra masina fa tongotra ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity ka dia zay fahasambarana izay no entinay mirahalahy isaky ny lakamisy eto ho anao. Manasanao zay mba somary fo maraina zany amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 maraina inana ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny androtsika mahafinaritra. Manasa tompoko, sora tompoko.